Ny tena kristiana dia mahafantatra an' Jesosy. Misy ve mety hoe kristiana nefa tsy mahafantatra an' Jesosy? Eny, betsaka amin'ireo milaza ho kristiana. Ny fiainana mandrakizay izay antenaitsika kristiana dia miatomboka amin'ny fahafantarana an' Jesosy Kristy dia ny ety an-tany. Hoy ny voasoratra hoe, ary izao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahinao. Tsy vitsy no mahalala fa izy ilay teraka tao an-tranon'omby nombona teo amin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina ary nitsangana maty tamin'ny andro fahatelo. Lalana tsy maintsy ny lalovany hatateraka ny famonjena asy ianao izany, ary mbola mitohy mampafantatra ny tenany amin'ny tsirairay izy ho an'izay mitady izany. Eny, na dia nahafantatra ny Kristy araka ny nofo aza isika ankehitriny dia tsy fantatsika araka izany intsony izy. Tsy ampy ary tsy tokony hijanona ho fahalalana ara-tsaina araka izany ny fahafantarana an' Jesosy, fa fifanenana manokana ka mahatonga ny tena kristiana ifandray aminy mivantana tsy misy mpanelanelana. Misy ireo olona izay nifanena taminy tao amin'ny filazantsara tamin'ny fandalovany tetỳ tany, anisan'izany Zakaiosy, hitanao ao Lioka 7:7. Toy izany koa ny amin'ilay vehivavy Samaritana ao amin'ny Jaona 4, ary Saoly tamin'ny lalany Damaskosy izay tonga apôstôly taty aoriana, hitanao amin'ny asan'ny apôstôly 7. Tsy afaka ny anana fifandraisana akaiky aminy ianao raha toa tsy mahafantatra tsara ny momba azy manontolo. Fantaro ary fa tsy nanomboka tamin'ny filazantsara ny Matio ny tantaran'i Jesosy Kristy. Ny antony dia satria Jesosy Kristy dia Andriamanitra rehefa nisy hatrizay. Hoy ny voalaza hoe, ary fantatsika fa tonga ny zanak'Andriamanitra ka efa nanome antsika ny fahazava-tsaina mba ho fantatsika ilay marina, ary isika ao amin'ilay marina dia ao amin'ny Jesosy Kristy zanany, izy no Andriamanitra marina sy fiainana mandrakizay. Amin'izay maha-Andriamanitra azy izay dia tsy misy fiandohana fiafarany Jesosy Kristy, fa efa izy hatrizay ary tsy hanam-piafarana na oviana na oviana. Hoy ny voasoratra hoe, izao no alfa sy omega, hoy ny Tompoandriamanitra, ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy dia tsy toa. Ary sorato amin'ny anjelin'ny fiangonana ny Laodikia, izao no lazain'ny amenina dia ilay vavolombelona mahatoky sy marina izay niandohany izao zavatra noharian'Andriamanitra izao. Araka izany dia tsy ny 5 Desambra akory no teraka Jesosy Kristy na dia nisy aza ny andro nahaterahany ara-nofo, ary tsy nijanona ho Jesosy Kristy zazakely izay ankalazay nisa-taona ny tsingerin-taonany izy. Manamarina izany ny voasoratra hoe, izao no tendrenina hatramin'ny fahagola, eny hatramin'ny voalohany indrindra dia fontsy mbola ary ny tany, fontsy mbola ary ny lalina no efa teraka ao, fontsy mbola ary ny loharano miboboka be, fontsy mbola nahorina ny tendrombohitra, ary fontsy mbola nisy ny avoana no efa teraka ao. Fa ianao ry Betlehema Efrata izay kely tsy tokony ho isan'ny arivon'ny Joda akory, dia avy ao aminao ny voan'izay anankiray ho mpanapaka ho ahy ao amin'ny Israely, hatry ny fahagola no efa nivoahany dia hatrizay. Nazava raha teo ny valitenin'i Jesosy tamin'ny fariseo, raha nilazany amin'ny Abrahama izay noheverin'izy ireo fa lehibe ary nisy talohany. Lazaiko aminareo marina tokoa, fontsy mbola ary Abrahama dia izy ao. Eny, fa na dia talohany na tongavany teto an-tany ho tonga nofo hanafaka anao sorona ny haino famonjenantsika azy, dia efa nampafantatra ny tena nimbetsaka izy tao amin'ny testameta taloha. Izy la efa voalaza fa anjelin'i Jehovah niseho tamin'ny Abrahama ao amin'ny Genesis 2:20. Izy ihany koa ilay niseho tamin'ny Manoa rain'i Samsona ao amin'ny Pitsara 7:20. Ary hoy ilay anjelin'i Jehovah taminy, nahoana no manontany anarako ianao fa anarana mahagaga izany, ary ny fanapahana dia ho eo an-tsoriny, ary ny anarany atao hoe mahagaga, mpanolo-tsaina, Andriamanitra mahery, rainy mandrakizay, andrian'ny fiadanana. Misy ihany koa mieritreritra fa mbola miantona eo amin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy, ka izay sary izay no mbola tavela ao an-tsain'ny ankamaroan'ny olona. Misy mihitsy aza ireo miambozona rojo, misy ny sarin'i Jesosy Kristy mbola voaombo. Jesosy amin'izao fotoana izao dia ao amin'ny voninahiny manontolo, hodidin'ireo anjely maro, analinaliny ary amin'ny mahampanjaka azy. Voasoratra hoe, dia nitodika ao ny zalay feony teny tampoka, koa rehefa nitodika ao dia nahita fanaovan-jiro volamena 7, ary teo afovoan'ny fanaovan-jiro dia nisy anankiray tahaka ny zanak'olona, ny akanjo lavatra ny atongony sady ny sikina fisikiam-bolamena teo amin'ny tratrany, ary ny lohany sy ny volony dia fotsy tahaka ny volon'ondry fotsy, dia tahaka ny oram-panala, ary ny masony tahaka ny lelafo, ary ny tongony tahaka ny varahina manganoano, ohatra ilay voadio teo amin'ny fandrendrehany iny, ary ny feony toy ny firondroan'ny rano be, ary ny tanakintana 7 teny an-tanany akavanana izy, ary ny sabatra maranitra 2 lela nivoaka teo ambavany, ary ny tareny dia tahaka ny masoandro mamirapiratra amin'ny heriny, ary raha nahita azy aho dia lavo ny ankohaka tahaka ny maty teo anoloan'ny tongony,
fa izy nanendry tamin'ny tany anakavanana ka nanao hoe aza matahotra. Izao ny voalohany sy ilay farany dia ilay velona. Efa maty ao nefa indro velona mandrakizay sady manana ny fanalahidiny fahafatesina sy ny fiainatsita. Mendrika an'io fantatry ny tsirairay Jesosy Kristy satria tsy misy makany amin'ny ray afa tsy amin'ny alalany. Raha mahafantatra ianareo dia afantatra ny ray kokoa, ary hatramin'izao dia mahafantatra azy nareo satria efa nahita azy. Ny Baiboly iray manontolo dia manambara ny aminy. Izy ilay marina sy matoky, ilay tenin'Andriamanitra tonga nofo, ary ny anarany koa dia antsoina hoe ny tenin'Andriamanitra. Izy ny fahendren'Andriamanitra voalaza ny io abolana toko 9, mpanjaka ny mpanjaka sy tompo ny tompo. Izy ilay vato velona sy vato fehizoro io renan'ny fiangonana. Fa izy no avian'izao zavatra rehetra izao ary izy no miazona azy, sady izy koa no antony, izy ane no memboninahitra mandrakizay.